Alady faharoan'ny volana aogositra manolotra ny arava finaritra indray topolasy vavy manasanao am-panajanana araka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany indro aloha ireo lohatenim-baovao amin'ity alady. Ny kolontsaina tsy mientina ny ahoana ny diso ny fitafy no laharana fahatelo tamin'ilay fifaninanana nasionaly. Nahazo foto-dravitra sa vaovao ny tohim-paritra ny Zandarmaria Pirenena ao Ankiliabo any amin'ny distriktan'ny Manja. Lafin'ny fahasalamana olona 4 no voamarina fa voan'ny mpox ao anatin'ny faritra Androy. Ana no isataratsika ny maresaka amin'ity atoandro ity olona 4 no voamarina fa mitondra ny aretina mpox ao anatin'ny faritra Androy nanentana ny mponina sy nanamafy hatrany ny fitalevam-paritry ny fahasalamam-bahoaka Androy sy ny lehiben'ny faritra ny mba anarahana tsara ireo toromarika fiarovana amin'io aretina io ary ihany koa ny anatonana hopitaly. Fanampanazavana. Tranga 4 ny voamarina momba ny valan'aretina mpox eto amin'ny faritra Androy. Nambara io nandritry ny fivoriana plaidoyer momba ny fanamafisana ny ady amin'ny valan'aretina mpox sy ny lefakozatra poliomelite izay nitariny fitalevam-paritry ny fahasalamam-bahoaka Androy. Manoloana izany dia ao amafisina ny fanentanana ny mponina ny fanaraha-maso ny fotony ary ny farahamentan'ny sehatra rehetra mba hisoroana ny fiparitahany aretina. Somary miakatra kely ny tany valan'aretina mpox ato amin'ny faritra dia manentana tsika rehetrarehetra mba hitandrana mafia amin'ny fahadiovana raha ohatra ka misy tranga misy any amintsika dia tsy misalasala mihitsy ny manantona ny mpitsabo raha ohatra ka tsy anantona ireo mpitsabo loatsika dia lasa mita tao ilay valan'aretina. No amafisina ihany koa ny fanomanana ny hetsika vaksiny polio fao be izay ho tanterahina manerana ny faritra Androy ny 20 ka hatramin'ny 4 aogositra 2024 ho fiarovana ny ankizy amin'ity aretina ity. Ao anatin'izay kampainy izay dia manentana ihany koa zahay anatona ny toerana fanaovana vaksiny toerana anaovana an'ireo kampainy eo izay tsy maintsy eo aparitaka ao ambara ombienimbeny izay toerana zay dia manentana antsika rehetrarehetra mba hisoroana zay aretina poliomelite zay. Anisan'ny rô lohahevitra nodinina teto ihany koa ny fanaraha-maso ny fivarotana na fanodikodinana tsara-dalàna ireo fanafody sy fitaovana ara-pahasalamana omeny fanjakana mahimahim-poana mba ahazoany vahoaka misitraka izany araka ny tokony ho izy. Nandritra ny fivoriana dia niantso ny vahoaka sy ireo tompona andraikitra rehetra ny lehiben'ny faritra Androy mba hiara-hientana amin'ny fanatanterahana ireo fehipetra fisoroana anaraka ny toromarika ara-pahasalamana ary handray anjara mavitrika amin'ny hetsika fanaovana vaksiny ho fiarovana ny fahasalaman'ny mponina sy ny tombotsoa iombonana eto amin'ny faritra Androy. Raha izay ny lafin'ny fahasalamana resaka fanjarian-tsakafo ihany koa mbola hijanona any amin'ny faritra Androy hatrany isika tanterahana tao Ambovombe Androy ny atrikasa fampahafantarana ny tetikasa Renomamy Sud tetikasa anamafy ny fanatsarana ny fanjarian-tsakafo sy ny fari-piainam-ponina ny atsimo izy ity fa indrindra ny zaza lasaky ny 10 taona sy ny renomam-pinono ary ny vehivavy bevoka. Tanterahan'ny OSDRM mandritry ny 2 taona ary vatsiany UNICEF vola izany tetikasa izany ary mitatitra entiny Janina Tenaina Marcelin. Commune Valo ao anatin'ny distrika 5 atao anatin'ny faritra Nosy sy Androy no isitraka ny tetikasa Renomamy Sud mandritry ny 2 taona. Ity tetikasa ity dia natao hanatsarana ny fanjarian-tsakafo sy ny fari-piainan'ny mponina indrindra ny zaza latsaky ny 5 taona sy ny renim-bevoka ary ny renom-mampinono. Tanterahin'ny OSDRM na Organisation de soutien pour le développement rural à Madagascar izay vatsian'ny UNICEF vola. Tetikasa Renomamy Sud tetikasa iray izay hoentina miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo aty amin'ny faritra atsimo Madagasikara amin'ny alalan'ireo fametrahana ny groupe d'épargne communautaire sy ny fampianarana ny mpamosavy amin'ny fitafanam-bola mba hanana izy ireo fidiram-bola maharitra ahafahany izy ireo mandray ankanana amin'ny fahasalamana ny reny sy ny zaza latsaky ny 10 taona. Manome toky izay eto amin'ny faritra fa vonona foana amin'ny fiaraha-miasa rehetrarehetra izay atao ary fanampy amin'izay fampiratana mba ahafahantsika miara-mandroso tanjona moa hoe ahoana ny ahafahantsika mandroso ahoana ny ahafahantsika miady sy fanjarian-tsakafo. Marina moa fa faritra telo Androy Anosy ary Atsimo andrefana no isitraka ny tetikasa Renomamy Sud aty amin'ny faritra Atsimo ka mponina mahery ny 150 no ahazo tombontsoa mivantana amin'izany.
resaka manodidina ny tontolon'ny fampianarana ambony kosa indray efa vita avokoa izay ny fanadina mpanjakana tsy mijanona eo ihany nefa ny fanomanana ny hoavy mba ahafahandreo tanora miatrika ny hoaviny sy manatanteraka tsaratsara kokoa izay hoaviny izay dia isan'ny hetsika nikarakarain'ny fitalevam-paritra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana araka samoromaniny salon de l'orientation sehatra iray lehibe anampinandreo tanora sy ny mpianatra ny fikarakarana ny hetsika tahaka izao izay andraisandreo université sy sekoly ambony ary ivitoeram-panofanana samy hafa anjara tamin'ny alalan'ny fampiratiana trano eva isan-karazana izy ity. Rody manana Sandras ty vony miarana ionja no tatitra an'izay. Maro amin'ireo tanora fampanadinana baccalauréat no misedra olana amin'ny fisafidianana ny lalam-piofanana sy ny sapam-pianarana oratovina eny amin'ny anjerimanontolo ka ho fanampiana ireo mpianatra handray fanapahan-kevitra mifototra amin'ny fahaiza-manaony sy ny filantsena ny asa dia nikarakara ny salon de l'orientation narahina valandresaka ny fitalevam-paritra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana araka samorony mandihy amin'ny alalan'ny service ny orientation et information. Misy tanjona anankitelo lehibe. Voalohany fampahafantarana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa indrindra ny amin'ny service de l'orientation izay ataontsika hoe manoro lalana ireo tanora amin'izay tokony banjina ny hoavy toy ny fianarana rehefa vita baka dia mba tsy ho diso filiera zareo farany dia ny fandraisana ireo tsy mahavita fianarana intsony mety antony arabola io dia raisiny atao fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa amin'ny alalan'ireo fampiofanana fohezaka na koa hoe hiditra amin'ireo formation qualifiant ireo dia mandray an'ireo ataontsika hoe vesatry ny fiarahamonina ihany koa ny tena tanjony ity journée de l'orientation ity. Ny hetsika moa dia tsy atao hoe hita maso eto fa harahanasa izy ity. Eo aloha ireo mpianatra tokony hiditra eny amin'ny université tena ho raisina tanana inona ny mety holana ary inona ny mety ho vaholana ary hanoro miaraka amin'ny président ny université mihitsy no anatin'izay conférence zay hijery an'izay précision mahakasika an'ireo mpianatra ho eny amin'ny université ireo. Ny faharoa dia hojerena ireo olany ataontsika ho vesatry ny fiarahamonina ireo mety hisy ataontsika hoe maro sehatra tratran'izay zavatra zay ka dia hojerevantsika androany izay hoe inona ny tena olana ary hojerevana ny vahaolana ao anatin'izay iarahana amin'ny faritra amoromania ny monté an'izay conception na fampiofanana zay. Ny fahatelo dia ilay hoe ny fampianarana teknika hitantsika somary atao hoe tsy dia hita loatra angamba fa ny olona mahay aza ny tokony manteny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ary raha te handroso ny firenena anankiray dia ty ministera ty ny tanjona izany hoe olona karazany maro ary mety ho fanontaniana maro no handeha ao anaty conférence ary tsisy olana mahakasika an'izay fampananana asa sy ny fampianarana zay. Nahafahan'ireo mpianatra ny fandray mivantana tamin'ireo tompon'andraikitra sy mpampiofana ihany koa ny hetsika ary nitondra ny etaentan'izy ireo teo anoloan'ireo tompon'andraikitra mahefa isan-tsokajiny. Iverenantsika kely ny lafin'ny fahasalamana ny tanterana nandritry ny roa andro tany amin'ny distrikany Mandritsara ny hetsika fitsaboana maimaimpoana ny rana tamin'ireo tafika mpitsabo avy any Mahajanga ary ireo mpiasan'ny fahasalamana ao an-toerana ka tolotra ara-pahasalamana maro samihafa no azo mimponina nandritry izay hetsika izay. Randrina Solo Darne no mampita ny vaovao. Tanana ireo tafika mpitsabo izay iraka manokana avy any amin'ny fitondram-panjakana voabe sy ireo teknisiana na anivon'ny fahasalamam-bahoaka misy aty amin'ny distrikany Mandritsara amin'ny famaliana ny politika ny fahasalamana ka tolotra ara-pahasalamana maro samihafa maimaimpoana no azonimponina nandritra n'ity hetsika ity taty mireny vohitra androna. Natao moa zany zao resaka zao fanatanterana ny politika ny fahasalamam-bahoaka dia ny fahasalamam-bahoaka ny taobe akoa ny lamatry ny tafika zay hoe afaka manazaiky zao ka manatanteraka an'izao resaka ara-pahasalamana zao zahay miaraka amin'ny mpiara-mionina antoka rehetra izay nafany nanatanteraka an'izao. Ny tolotra ara-pahasalamana natao moa zany dia zavabe fitsaboana naretina amin'ny ankapobeny fanalana nify vaksiny kasika ny mpox ary test momba ny VIH/SIDA. Manampy ny mpiasan'ny fahasalamana aty an-toerana ao amin'ny fandraisana antanana ny mponina izao hetsika nataony tafika izao. Zava-dehibe ho antsika eto Mandritsara tokoa ny fanontronan'ireto namana avy ao amin'ny tafika izay mpitsabo
marobe tonga manatevin-daharana antsika eto toerana kasitrahana be da be izy ireo amin'ny fandavan-tena ary mpiara-movinantoka zay tao anatin'ny aroa andro no nagnatanterahana zao etsika zao taty amin'ny distrikany Mandritsara vahoaka marobe ny tonga namalinyanjo ary nidera ny ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny fitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka ny ahitahitan'ny mponina aty amin'ny renivohitra androna dia ny isian'ny matetika ny hetsika tahaka itony. Fa notokanana ny alatsinainy fa 17 ny volana Jolay lasa teo ny foto-drafitrasa vaovao an'ny tompatry ny zandarmaria Pirenena any amin'ny commune ambanivohitra Ankiliabo distrikany Manja faritry Menabe iny ka tonga nitokana izany tany an-toerana moa ny sekretera général ministère délégué misahana ny zandarmaria Pirenena izay nitrony ny commande ny zandarmaria Pirenena. Fampitambavao ny Jules Randriamin'Oloniaina Régira Manandray be sy Tony Dolismoz. Ireo vaovao iray ho an'ny tompoparitra ny zandarmeria Pirenena sy itrano fonenan'ny komandin'ny tompoparitra no natolotry ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministera délégué misahana ny zandarmeria ho an'ny commune ambanivohitry ny Ankiliabo. Izao no natao dia mba ahafahana mametraka ny fandriam-pahalemana mipaka sy tsapany vahoaka ifotony sy ho fitazomana izany maharitra. Mifanaraka tanteraka amin'ny laharam-pahamehan'ny fitondram-panjakana izany safidy izany. Satria ny fampandrosoana ny firenena no lohalaharana amin'izao fitondrana fanavaozana izao. Fantantsika tsara fa tsy misy ny fampandrosoana raha tsy misy ny fandriam-pahalemana. Ny fametsahana izany fandriam-pahalemana izany anefa dia tsy adidiny mpitandro filaminana irery ihany fa adidiny olom-pirenena tsirairay avy. Koentanina sy amporosina isika mba hiara-iasa sy fanometanana amin'izany ka handray anjara mavitsika amin'ny fiambenana amin'ny alalan'ny tanora ary ny vahoaka. Vola be nomen'ireo mpamatsy vola nanasoavantsika an'ity Ankiliabo ity ka ino tsy hahafaly ahy amin'izay n'antony ao atao anatin'ity commune rurale Ankiliabo ity no misy ny tanàna kely fokotany anankiray atao hoe Bengio. Io Bengio soahajantsika azy vahiny io no fotoran'ny fanjakana Sakalava toy ziska varasy Vohimarany aminay Amanjato Ankiliabo eto ka hosoanareo ho tahiny razakro nareo manampy anay mahasoa anay izao. Nanome voninahitra izao lanonam-pitokanana izao ireo manamboninahitra sivily sy miaramila avy ety anivon'ny faritra Menabe, ny prefektorany Morondava, ny distrikany Manja ary ny fianakaviam-be ny zandarmeria Pirenena isan'ambaratongany. Marina fa izao no nisy dia noho ny famatsiam-bola avy tamin'ny bady tamin'ny alalan'ilay tetikasa PACFC na ny projet d'aménagement de corridor et de la facilitation de commerce. Raha tsy ahivina ny sabotsy 15 ny volana Jolay lasa teo nitrangana aitrano Irovaika tany amin'ny tanànan'ny Mavakoa Fokotany Loharano commune ambanivohitra Mahery Raty distrikany Farafangana. Fianakaviana ampoliny no traboina vokatr'izay trano Mahery Zato no levony afo tsy niandry ela ny fitondram-panjakana fa nidina ifotony nijery ny zava-misy sy nitondra fanampiana vonjy-taitra ho an'ireo niarambona. Fanampanazavana entin'ny Tatarandrenambe sy Tahina Flavien. Tsy namela irery ireo fianakaviana niara-ny aintrano ny fitondram-panjakana taorian'ny alojany tranga tao amin'ny tanànany Mavakoa Fokotany Loharano commune ambanivohitra Mahery Raty distrikany Farafangana ny sabotsy 20 Jolay 2022 teo dia tonga nijery ifotony ny zava-misy sy nitondra fanampiana ho an'ireo traboina ny délégation notariny lehibe ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny préfet ny Farafangana. Vary 12 gony voamaina 2 gony kozakoza vonjy-taitra na kit d'urgence ary fanampiana arabola no natolotra mba anampiana ireo fianakaviana hiatrika ny fahasairana sy anarenana aingana ny trano fonenany. Araka ny taritra ofisialy trano miisa 370 no potiky ny afo na akasika tokantrano 320 sy olona miisa 220 sy 300. Anisan'ireo traboina ny vehivavy bevoaka, vehivavy mampinono, ankizy lasaky ny 5 taona, zokiolona ary olona manana fahasembanana. Nandritra ny fiaonana tamin'ireo traboina dia naneho firaisankina sy fankaherezana ho an'ireo traboina
ny mpitondra aty antoerana no amafisina ihany koa ny antso amin'ny fitandremana sy fisoroana ny loza ateraky ny aitrano mba tsy hiverena ny tranga mampalahelo tahaka izao. Isan'ny sakana lehibe ho an'ny komina ambanivohitra Antanety be anaty volo ny faratsiany lalana hoentina mamoaka ny vokatra ho aminy. Na dia izany aza dia efa ao anatin'ny tetikasa amrôry ny hanamboarana ny lalana RIP 19 mialy eo Sadabe miazo ny komina Antanety be fantatry nandritra ny tsena be santatra izay nanomboka ny alasinainy ka ny farana ny alarobia lasa teo raha ny tatitry Lovasoa José. Isan'ireo komina manana ny tanjaka rahatiokareny ny komina ambanivohitra Antanety be anaty volo eo amin'ny fambolena vary, ny tongolo, ny katsaka ary ny mangahazo sy ny tsaramaso ary ireo vokatra maro hafa. Isan'ireo olana ho an'ny komina ambanivohitra Antanety be anaty volo anefa ny faharatsiany lalana hoentina mamoaka izay vokatra izay. Ankoatr'izay dia nanomboka ny faha 24 ny volana Jolay ka ny farana ny faha 17 ny volana Jolay lasa teo ny tsena be santatra ho an'ny komina ambanivohitra Antanety be anaty volo izay hoentina ampahafantarana ny zava-misy ara-tiokarena eo amin'ny komina. Ny antony tsena be dia mba hampiratina an'ireo vokatra mampalaza ny komina Antanety be anaty volo. Mbola ratsy be lana magady Antanety be na dia akaiky na Antananarivo ary ka izay no sakana ngeza be tsy mampatrosa ny komina Antanety be anaty volo. Mandrapatonga ny projet ny mpamatsy vola dia ny fokon'olona no manao ny lalana. Dia mbola toy izy amin'izao fotoana izao satria io lalana io rehefa tonga fotoam-pahavaza dia tena ratsy tokoa. Dia somary kitihana kely iloha izao atsaraina amin'ny alalan'ny asa tana maro izay tokony azo atao fanotovana ny lavaka sy fanokafana ny kanala isan-karaza. Misy trano lehibe aty tsy moatsy ohatsy ny kominao trano pokon'olona ilay izy ny ambany dia ny ambony natao fampirimana boky bibliothèque communale. Dia eo ihany koa ny salle de vidéo ho an'ilay olona marefo tsy mana ividirana trano ary mifampianarana olon-dehibe mamaky teny sy manoratra ao anatin'izay efitrano zay. Izao ny projet ngeza be ataon'ny komina ny tontolo ity. Ankatany amin'ny fitondrana fanavoazana amin'izao fotoana izao dia ny jerevana akaiky ny lalana io aloha voalohany indrindra dia mifangana orinasa madinika sy fampifana ho an'ny tatsaha, fanomezana masom-boly sy sezitra, fanamboarana todrano ho an'ny tatsaha-mpamokatra. Efa tafiditra ao anatin'ny fandarana asa amrôry ny fanamboaran-dalana ny RIP 19 araka ny nambaran'ny solombavam-bahoaka Anantsorobe. Nay moa zany eo amin'ny dingana misy anay dia efa tonga dia nikabarina eto amin'ny Assemblée nationale io. Roa ihany ny zavatra nolazaiko tao tamin'ny kabary fionana tamin'ny gouvernement. Ny bassin versant aty andrefana andakana sy aty amin'ny ilany andrefana aty ary ny lalana RIP 19 zay le izy ny RN3 efa nilazaiko tamin'ny voaloha dia efa nanomboka. Zay nilazako aminareo fa tena miasa le retsy ity fitondrana fanavaozana tarihan'ny Mikael Randjeniriny ity. Narehitra ity tsena be santatra ity ihany koa dia misy ireto dimy mirala mianaka ireto no nasandratra ho an'ny maribonina Pyrénées ho an'ny grand officier de l'ordre national sy ny commandeur de l'ordre national ary ny chevalier de l'ordre national malagasy. Ankoatr'izay dia nisy ny fitsidihana ireo trano eva manamarika ny vokatra izay isan'ny mampalaza ny komina ambanivohitra Antanety be anaty. Ho fampanarahan-dalana ny mpivarotra dia misy ny fitsarana balansa na fitsarana ireo fitaovam-pandanjana ao Antsohia. Fanarenana sy fanaraha-maso ny fitaovam-pandanjana no atao mandritra izany fitsarana balansa izany izay irana amin'ny fitalevam-paritry ny varotra ao Sofia. Pierrette Ratsara sy Roland Rasolmandiby. Ho fiarovana ny zony mpanjifa sy ny fampanarahan-dalana ny ireo mpandafo. Mampiasa fitaovam-pandanjana na ny balansy sy ny fitaovam-pandrefesana menaka sy petrolina dia manatanteraka ny hetsika hitsarana ireo fitaovana ireo sy ny fanarenana izany ny ekipa ny fitalevam-paritra ny varotra sy ny fanjifana ny Sofia. Izay efa nisy ny fanentanana ary hitohy amin'ny fanaraha-maso aorinan'izao hetsika fitsarana balansy izao. Ny balansy moa araka ny hitantsika dia zavatra ampiasaina agnatin'ny lafan'ilay ara-barotra izy. Mety simba io ary mety andianany tsy fahamatorana ao anatin'ilay izy ka mety mahatonga zay fagnamboarana zay. Misy koa moa atsika mivolagna foana hoe tsika lalagna ny ratsy. Misy ireo tegna miniagna mihitsy manimba ireo balansy ireo ka entigna angalarana ao anatin'ny lafan'ny ara-barotra ary zay ny tegna mahasarotin'izay tegna fitalevam-paritra amreo zay mangala danja manimba reo balansy zay tsarantsika entika vidintsika amin'ny olona dia entagnina atsika
mba tegna hametraka zay balance na ny fitaovam-pandanjana zay ao agnatin'ny aradrariny araka ny tokony izy zay ampiasantsika amin'ny mpanjifantsika. Azadigny fa ny mpanjifa dia ambaranay fogna hoe reo ny mampiaigny varotra zay ataontsika, reo ny clientsika isan'andro, ka raha reo zao ny araratontsika angalarana dia tsy ho avy zareo andeha amintsika agny rehefa hita fa misy fahavoazana ny zavatra ataonjareo. Nakapoaka zay na balance na fitaovam-pandrafesana hafa aoka mba hatazavatra mariny, zavatra aradrariny no mezantsika rehefa andrika. Hetsika fatao isan-taona ny fitsarana balance ary andraisana fepetra ireo minia tsy manatanteraka izany. Hitohy amin'ireo distrika enina hafa ato Sofia ny hetsika. Mitety faritra mampafantatra ireo mpiasa ny zony sy ny lalàna mifehy asa ary mampirisika ireo mba hiditra ao anaty sindikaly ny fikambanana USAM randrana sindikaly izay tohanan'ny mpiasa naharitra 3 andro ny fanofanana nataon'izy ireo tao Ambanja raha ny tatitra Kinisa Besandry. Niompana tamin'ny fampahafantarana ny zo sy ny lalàna mifehy ny asa ary ny famporisihana ny mpiasa mba hiditra ao anatin'ny sindikaly ny fionana teo amin'ny USAM randrana sindikaly izay mitety faritra ankehitriny sy ireo solotenan'ny mpiasa avy amin'ny orinasa samihafa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ireto. Niendrika fiofanana izao fionana teto izao ka maro ireo torohevitra naroso entina hamahana ireo olana mahakasika ny asa ho tombotsoan'ireo mpiasa. Nahasarika maro zany hoe inona marina toy zany ireo dingana tsy maintsy arahana raha ohatra ka misy n'izay hoe fanitsaksana ny mpiasa zay satria fantatsika zany misy anankironga be mizara ao izy io ilay hoe olana ho any tsirairay zay le hoe différent individuel sy ny hoe olana hitambarambe différent collectif zany reo anankiroa reo zany samy manana ny paikadiny ahafahana mamahany le izy zay entina eo anivon'ny orinasa sy eo anivon'ny fanjakana. Tena hitako hela mihitsy ny aviako any amin'ny toerana iasako amin'izao za miteny zao handrisiko lahatra le namana zay ary mangavy anareo koa zahay le sefonay amin'ity le fikambanana ty mba hitsinjo zahay madinika fa tena mijaly be zahay amin'ny toerana zay iasany. Tsy voatery ho tolona no ahafahana mitaky ny zo fa ireo torohevitra nambara teto dia afaka mamahany olana mba hisitrahana izany tombotsoa izany. Tsapa sy hita teto fa tena mahavaly ny etaetany reto mpizaika ny fampianarana teto ka dia nitondrana izy ireo fankasitrahana. Manomboka eto vaovao ara-kolontsaina no anoizantsika ny fampahalalam-baovao ireo ankizy sy tanora nanio ny fitafy sy dia mampiavaka ny kolontsaina tsy mihety no nahazo ny laharana 7 manerana ny nosy nandritry ny fifaninanana nirahana tamin'ny fikambanana Manavao mampita an'izay Pierrette Ratsara sy Roland Rasolmandimby. Ny fanehoana ny kolontsaina mampiavaka ny faritra iray eto Madagasikara ny fitafy sy ny dia nentim-paharazana. Izao fitondrana fanavaozana izao dia mamoa sy mampiroborobo ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'izay fitafy izay. Ka nasongadina izany nandritra ny fanamarihana ny fetim-pirenena 9 Jona ka nanatanteraka ny fifaninanana nasionaly nandritra izany ny fikambanana Manavao. Ny batany laharana 7 ny fikambanan'ny tanora sy ny ankizy Drakabe teto Antsui ka nahazo ny lelavola iray tapitrisa. Famelombelomagna ny kolontsaintsika zay efa zarina torotoro elaela ka manana didy agnatin'izany ny fikambanana Manavao mandeha mampanao faninanana maro lafo isan-karazana ary indrindra mampianatra ny olom-pirenena amin'ny toejavatra maro isan-karazana zay mety ilalovan'ny firenena satria ho avy ny taranaka no tena hapetraka. Mifototra betsaka amin'ny fanajana ny kolontsaina ny politika ny fampandrosoana hoentiny eo anivon'ny faritra Sofia. Manaja ary tsy maintsy asandatra ny kolontsaintsika ato anatin'ny faritra ary mitaiza vahoaka amin'izany ny faritra Sofia ary aseho ny faritra Sofia amin'ny endriky lafinjavatra maro izany fagnajana ny fomban-drazana ny fomba fitafiana ary ny dihy. Miahy ny kolontsaina ato Sofia ny eo anivon'ny fitaliavan'ny paritry ny kolontsaina sy ny serasera ato Sofia izay mampirisika ny rehetra fa sarobidy ny kolontsaina. Zava-dehibe tokoa ny kolontsaina misy atoavy raha rizitsina raha izany kolontsaina izany napetraky ny fanjakana ho vato fototro napetraky ny faritry ho vato fototro hitondrana ny fampandrosoana rehetra eton'ny faritra Sofia. Sahibina fa anisan'ny harena mampiavaka ny faritra sy ny firenena iray
ny kolotsaina ao aminy. Raha izay ny kolotsaina tsy mety, kolotsaina bara kosa indray hetsika kolotsaina maro samihafa ao amin'ny foko bara no navohitra sy nasongadana nandritry ny hetsika sy hoavolo misy izay nikarakarainy lehibe ny faritra Iorombe tao Iosy renivohitry ny faritra hompahafantariny Exode Anasia Ivette amintsika no manzay. Ao anatin'ny paikadin'ny ministera ny fanohanana sy ny famporosehana ny fikarakarana ny hetsika eny anivon'ny faritra tsirairay. Anisan'izany ny hetsika soavolo mihisa izay karakarainy lehibe ny faritra Iorombe. Izao no natao dia hampahafantarana bebe kokoa ny harena voajanahary sy ny ara-kolotsaina izay misy ato anivon'ny faritra Iorombe. Abetsaka ireo karazana kolotsaina naseho sy navohitra nandritra ny hetsika soavolo mihisa toy ny mozika, ny fomba fitafy, ny dihy, ny taovolo izay nanasongadina ny kolotsaina bara. Atao anatin'ity hetsika soavolo misy aty dia omena lanja ny kolotsain'ny foko bara izay maronisa aty amin'ny faritra Iorombe. Atao anatin'izany dia nisy ny lalatsaina izay nitondrana izay kolotsaina izay dia ny hoe ireo kolotsaina efa fantatra sy efa malaza dia niezana naparesahana sy nakalazaina ihany. Ho an'ireo kolotsaina izay matoritory dia ny fohazina. Ho an'ireo kolotsaina izay efa verina efa takona tsy hita aty amin'ny renivohitra dia tena hoe noentina avy agny notadiavina mihitsy ireo versy izay efa takotakona izay dia tena hoe niezahana mba ho hita taratra indray. Ary misy ihany koa ireo kolotsaina izay ataontsika hoe mety efa diso na mivaona mety efa miova tsy amin'ilay tena izy dia niezahana nahitsy zay niezahana narenina zany izay atao hoe fahadisoana zay zany no lalatsaina nitondrana izay kolotsaina izay tao anatin'izao hetsika soavolo mihisa izao. Noho izay dia nampandraisina anjara avokoa manana solotena ireo avy amin'ny distrika 3 izay mandrafitra ny faritra Iorombe. Namafisy ny ramatoa ataleparitry ny serasera sy kolotsaina Iorombe fa ezahina ny hanovizana ny fitrandrana ny kolotsaina izay tsy hita tamin'ity hetsika ity ary ezahina ihany koa ny hitazonana ireo kolotsaina izay efa hita ho atrany sy ny tenany. Nandritry ny 10 andro no nanatotosaina ny Coupe Euro andian'ny fahatelo an'ny adina koa izay natao tany Antsiranana. Hetsika ny karakarain'ny team Clan des Fro isan-taona izy ity ka samina tonga solotena avokoa moa ny distrika mandrafitra amin'ny faritany Antsiranana ary teo koa ireo amin'ny faritra hafa izay nandray anjara tamin'izay faninanana izay. Jaomamy Ben Ali no mampita an'izay. Tsy nisy nivoaka ny tamptanànany Antsiranana ireo kopy rehetra tamin'ity fifaninanana Coupe Euro andian'ny fahatelo izay karakarainy team Clan des Fro izay atao eto Antsiranana isaka ny volana Jolay toy izao. Ny team Breton no nazo amboara voalohany izay nazo 500 euro rehefa nifandona tamin'ny team avy any Sambava. Miliara maromaro no niodina tamin'ity fifaninanana ity amin'ny adina kola eto amin'ny kianja manara-penitra mitabe tamin'ny fifaninanana Coupe Euro izao. Mampiavaka Coupe d'Euro 3e édition zegny voalohany tamin'ity ako magnadila double mazo la coupe 20 euro ako mamonjy sur terrain mazo 20 euro avô koa ilaina agnano combat 10 millions voalohany premier jour nahazo 50 euro fa tsisy nahazo mipodina taoko ndraiky izay mahazo magnano combat 25 millions aloha mahazo 50 euro nazonjay Clan des Fro zegny. Tamin'ny taona 7 sy 7 no efa nahitana ny adinako teto tamin'ny tanàna ny Antsiranana izay mampivondrona nyreo mpitian'ny sehatra ty afa amin'ny lafivalon'ny nosy. Isaka taona zegny azahantsika mankatsara ho anantsika jiaby zay tia soma koa mety magname idée indesitsika jiaby mandiniky mankatsara izy mankalabalaba soma. Adinako tsy resaka hoe loka tsaiko hoe iloka sy ny tary fa ahitanao fampiasana ahitanao étude entraînement ahitanao karakory atao nakoanao ty miprépara ko laha ty izy ataoko mba ho avy amin'ny tanjony jiaby zegny donc. Ny lamina tsy misy tomika ny fifaninanana Coupe Euro andian'ny fahatelo tamin'ity volana Jolay ity satria teo ny lafiny fandaminana maro samihafa izay nahitana ny mpitandro filaminana sy ireo arbitra matianina sy ny mpikarakara izay tsy mitanila na aminiza na aminiza.
Mariana moa fa isaky ny faraparan'ny volana jolay isa-taona no anatanterahany team clan de fro izay coupe euro adina koa izay fa mbola vaovao ara-kolontsaina hatrany omby iray no novonona nanaovana joromasina fangataham-pitahiana mba ho famerenan-kasana ny toerana manana ny maha-izy azy ao ambony fisokonany amin'ny distrikany Mandritsara iny tompomarika tamin'izany hetsika ara-kolontsaina izany ireo mpandala fomban-drazana sy ny taranakitsivay ary ny mpitondra any an-toerana raha ny fampitam-baovao Randrena Soldarné sy Georges Arsan. Toerana manan-kasina sy manan-tantara ary manana maha-izy azy ny ao ambony fisoko anatin'ny kominina ambony vohitra Mandritsara. Mahatsapa ireo taranaka-tsiva sy ny mpandala fomban-drazana aty amin'ny renivohitra Androna fa voaosy zany toerana zany noho ny antony maro samihafa ka zany indrindra no nanosika azy ireo nanatanteraka ny ary fomban-drazana hamerenana izany hasiny toerana izany. Fomba natao tamin'ny hasiny dia misy zany famerenana voalovazy ravakakazo fomban-draza aravakeo nandavoagn'omby mijoro amin'omby famerenan-kasy vita mijoro amin'izao famerenan-kasy iny tsy verivery ny fama ary tsy verivery amin'ny akofo tsy maintsy omby ke nentin' zany nanova zany dia famerena hasy hazary indrindra moa reherehe izay napetraka itsivany sy dinadimalaza. Mamaly ny politika ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ny fisian'ny hetsika tahaka itony. Tsara fantarina fa teto no nialohan'ny tanànany Mandritsara tamin'izay ka mahatsapa zany ireo mpandalany nentin-drazana fa efa manomboka voasifosy zany izay fomban-drazana zay ka anjaranay avy amin'ny tena fanjakana moa zany dia magnatantsoroko ary indrindra koa mamerina izay ny maha malagasy izay indrindra koa fagnajana ny nentin-drazana fagnajana ny fomban-drazana. Ankoatran'ny eto ambony fisoko dia fantatra fa toerana maro no hanaovana zao itsika izao mba ho famerenana hasina ireo toerana izay voahosihosy aty amin'ny distrikany Mandritsara iarahana ny mpandala ny fomban-drazana sy ny mpitondra aty an-toerana. Ireny ary ny vaovao maro samihafa tena nivon'ny faritra teto Madagasikara naroso atsika teto amin'ny televiziona malagasy angasitrany ianao nanaraka ny vaovao mivantana narosonay anay anao hatramin'ny farany mamy fotoana anao amin'ny manaraka indray sava tsara tompoko.